ny tenin'andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fifaliana ho antsika riavana ny azontsika indray miaona sy mifampitaona andinika ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Koa dia misaotra n'Andriamanitra isika ary mirary ny fitahiny irotsaka amintsika amin'ny fanarahana ity fandaharana ity. Raha ny loha FDB ny mpanjintsika mandritra ty herinandro ity ny hoe ny mino mandresy ao amin'Andriamanitra. Amin'ity andro anio alakamisy 20 novambra ity kosa ny zanandoha hevitra izay atolotra antsika dia ny hoe amin'ny anaran'ny tompo ny mino mandresy velona ho an'Andriamanitra. Ny mino mandresy velona ho an'Andriamanitra. Milaza izany lohateny izany fa na dia mandresy noho ny amin'ny finoana aza ny mino dia tsy mivelona ny fandreseny ho an'ny tenany ihany fa ho an'Andriamanitra. Fa raha miteraka tompo-pifaliana ny manome sy ny mivelona ho an'ny hafa na ho an'ny namana araka ny voasoratra hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Asan'ny apôstôly toko 2:5-7 mainka fa ny manome sy ny mivelona ho an'Andriamanitra. Izay nanao toy izany dia afaka miteny fa tsy maty antoka izy sanatria fa tena nahazo tombony ary tombony tsy ho amin'izao fiainana izao ihany fa ho amin'ny mandrakizay. Ny andiny soratra masina no raisintsika tandrify izany dia araka ny voasoratra hoe fa izy ny tompo tsy mba Andriamanitra ny maty fa any ny velona, fa velona ho an'Andriamanitra avokoa izy rehetra. Liko toko 2:7. Fa ny dikany hoe velona eo amin'Andriamanitra dia zay velona amin'ny tenin'Andriamanitra zay velona sy mahery dia ny olona izay mino izany. Ireo ny olona fantatr'Andriamanitra satria velona amin'Andriamanitra izy araka ny voasoratra hoe ny oloko marina dia velona finoana. Hebreo toko 10:7. Fa ny maty tsy mba idera an Jehova hoy ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 17:170. Fa ny velona no idera azy ka hanao hoe hihira ho an Jehova aho raha mbola velona koa, ankalaza n'Andriamanitra aho raha mbola miaina. Salamo 4:170. Fa ny hevitry ny hoe mino mazana dia faritina ho ny fahatokynan'Andriamanitra sy ny fankatoavana ny teniny ary marina indrindra zany satria ny matoky azy sy ny manao ny teniny no mahazo famonjena sy mandray fitahina avy amin'Andriamanitra. Eto kosa dia mitatra na mivelatra kokoa ny ambandaikevitry ny hoe mino an'Andriamanitra na ny finoana an'Andriamanitra. Izany dia ny firaisana antoka amin'Andriamanitra. Firaisana antoka amin'Andriamanitra. Inona no hevitry ny hoe miray antoka amin'Andriamanitra? Tsy inona izany fa ny mifandray akaiky aminy ka mifanao fanekena aminy aza mba hiara-mitondra aminy, hiara-mizaka aminy, iray andraikitra aminy dia olona mifamatotra akaiky aminy tokoa izany. Raha raisina ohatra ary tsy aivina ny amin'ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka Andriamanitra izany, ny firaisany antoka dia azo fehezina amin'ny tenin Jesosy manao hoe izaho sy ny ray ho izy dia iray ihany. Jaona 10:7 zany. Ary izany firaisana na mairay azy zany dia mariny tonombavaka izay nataon'i Jesosy manao hoe izay ahy rehetra dia anao ary izay anao dia ahy. Amin'ny Jaona 7:10 dia avy amin'izany firaisana antoka izany no natonga an Jesosy ny teny teo anatin'ny mpianany manao hoe
ny haniko dia ny manao ny sitrapondro zay naniraka ahy sy ny mahavita ny asany. Janona toko fa 4:4. Raha kapoka ny votoatikevitra ny amin'ny firaisan'antoka dia milaza fifanogorana aina izany. Dia araka ny voalaza amin'ny Paoly apôstôly tamin'ny Korintiana manao hoe mba tsy hisy fisarahana eo amin'ny tena fa mba hifampiany momba ny tena rehetra. Ary raha mijaly ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara mijaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Fa raha omem-boninahitra kosa ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara mifaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Korintiana 2:2-5:20. Dia midika izany ho fifampitondrahana izay mavesatra. Na voninahitra izany na fahoriana fa samy mavesatra ireo. Raha mpiarina eo misehatra ny fiainan'ny olom-boafidin'Andriamanitra kosa izany firaisana antoka izany. Dia tsaroana ny tenin'ny Paoly apôstôly manao hoe ary maty hamonjy ny olona rehetra izy, Jesosy zany, mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony zay velona, fa ho andrizay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Korintiana 2:5-5:20. Ary dia avy amin'izany no amporosin'ireo mpino tao Roma mba hiova fomba fiaina ka hanolo tena marina sy hanolo tena bebe koa ho an'Andriamanitra manao hoe fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahalotona sy ny tsy fanarahan-dalàna hahatanteraka ny tsy fanarahan-dalàna, dia mba hatolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana. Romana 4:7-10. Ny fototra iorenan'izany fanorateny izany dia ny fitiavana. Eto dia ny fitiavan'Andriamanitra izay azo lazaina fa naniry azy hamonjy ny olona, dia araka ny fanambarana nomenany Jaona ary mamehy ny filazany tsara manontolo ny famonjen'Andriamanitra izay fantatsika tsara manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona 4:1-4. Ary dia io fitiavan'Andriamanitra io no nahatonga an' Jesosy ny sahirana hamangy an'i Zakaiosy mpamoretra fahizay, hiditra ao an-tranony hitondra sy hanambara ny famonjena ho azy, ary ny tena nanao hoe anio no efa tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanak'Abrahama koa. Liko 7:7. Milaza zany f'Andriamanitra tsy mahafoy ny olony ary tsy mahafoy ny taranaka izay efa nanao fanekena taminy, ary dia mariny Jesosy mazava zany antom-pamankina lehibe sy manokana izay nataon'izany raha hoy izy nanao hoe fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Liko 7:10-10 zany. Famanginy ny fitiavan'Andriamanitra izany no azo andikanana ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olony, dia fifandraisana midika ho fifamatora-pitiavana araka ny fiteny manao hoe izy efa tiantsika ka isika koa dia tia azy amin'ny fitiavana izay nitiavany antsika. Dia amin'ny fanahy masina izany izay toy mitady tsy hita maso mampifamatotra amin'Andriamanitra sy ny olona. Koa raha ny fanahin'ny fitiavan'Andriamanitra no nomena ny mino mba hahalalany an'Andriamanitra mpamonjy azy sy handraisan'ny famonjeny, dia tsy afaka hitoetra foana amin'izao izy, tsy afaka hitoetra tsy hetsika ho an'Andriamanitra. Fa io fanahin'Andriamanitra io koa no miantso azy manao hoe iza no hirahiko ary iza no andeha ho irakay, Isaia 5:5. Ary dia ilobava izy hamaly teny anao hoe inty aho iraho aho. Dia tahaka ny Paoly apôstôly aty aoriana nanao hoe ny fitiavan'i Kristy no manery anay, Korintiana 2:5-4. Fa izay nahazo mahamaim-poana avy amin'Andriamanitra dia tereny fanahin'Andriamanitra koa hahalala izary izany mahamaim-poana. Fa norantena tanteraka ny dikan'izany ry havana izay nahatonga ny apôstôly Paoly tsy hiambahamba ny tena nanao hoe fa Kristy no antony hahavelomako ary ny fahafatesana no azoko tombony. Filipiana 2:1-2. Ary dia anjoro vavolombelona mazava izy manoloana ny fanoherana sy ny fanakatsakanana samy hafa izay nahazo azy ka nanao hoe
nefa tsy ataoko zavatra akory ny aiko mba havita ny aleako dia ny fanompona izay noraisiko tamin'i Jesosy Tompo hanambarany filazany tsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko 2:4. Ny vaky teny izay menantsika amin'ity perikopa anio ity dia ny Romanina toko 4:9 ka hatramin'ny 7:10 no voalohany. Teny manambara firaisana aina sy firaisana antoka amin'i Jesosy Kristy dia amin'ny fahafatesany, anefa koa amin'ny fitsanganany amin'ny maty, ka manaiky ny ho velona amin'Andriamanitra tahaka azy izay nanaiky ny ho maty ho an'ny mpanota noho ny amin'Andriamanitra izay naniraka azy. Fitakian'Andriamanitra fanoratena izany avako, ary dia aoka tokoa Kristy no tompo manapaka ny tena ho amin'ny fiainana fa tsy ny ota intsony ho amin'ny fahafatesana. Fa hoy Paoly apôstôly, ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovo efa maty ny amin'ny ota fa velona ao an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Romanina toko 4:1-20. Zany hoe atolory ny tenanareo ho an'Andriamanitra. Ny vaky teny faharoa dia ny Luka toko 20:17 ka hatramin'ny 40. Teny fanambarana nataon'i Jesosy fa izay velona ao an'Andriamanitra dia mandova fitsanganana amin'ny maty mandrakizay. Dia zay rehetra mino mianarana zany sy nanaiky ny hiray antoka aminy ary hanompo azy, araka ny voasoratra hoe ary tsy mety maty tsony izy fa mitovy amin'ny anjely sady zanak'Andriamanitra satria zanaky ny fitsanganana amin'ny maty. 9:3. Andefesitsika riavana zao dinika fampianarana sady fampiorenana antsika izao. Fitiavana no nahatongavan'Andriamanitra tetỳ amintsika ary mbola hatongavany hamonjy antsika olombelona mandraka ankehitriny. Fitiavana ihany koa no iantsony antsika hanaraka azy sy hanompo azy. Ary dia fitiavana koa no hanorantsika ny tenantsika sy ny fiainantsika ho velona ao an'Andriamanitra ka hanaraka azy sy hanompo azy. Rehefa izany dia miasa ho an'Andriamanitra, manova rakitra ho i Jesosy ao amin'ny lanitra, aza miary arena ho anareo eto an-tany. Zay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manamitrandro sy mangalatra, fa miare arena ho anareo any an-danitra zay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra. Fa izay toerany arenao dia ho any koa ny fonao. Matio toko 1:7-20. Tombony fa tsy fatiantoka ho an'izay manolo tena ho an'ny tompo. Fa hoy Jesosy, fa na iza no tahamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza no hahavery ny ainy noho ny amiko dia hahazo izany. Matio toko 1:5-5. Ary ndeoko ny apôstôly Paoly zay resy lahatra ny amin'izany. Fa Kristy no antony hahavelomako ary ny fahafatesana no hahazoko tombony. Filipianina toko 1:1-2. Rehefa zany dia miorena tsara, aza miova ary maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Ho voninahitr'Andriamanitra izay efa niantso ho amin'ny famonjeny sy ho amin'ny fanompona azy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy tokana ary mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara.
fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.